nanolotra fanampiana ao Madagasikara mitetina 100 tapitrisa iainina ny gouvernement sinoa fanampiana tsy averina izy ity ary isahana programa nasa 17 izay ompana indrindra amin'ny resaka fanamboarana fotodrafitrasa teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy no nanatanterana ny fanaovan-tsiny nanamarika izany fiara-miasa izany. Fanaovan-tsiny mpiara-miasa ara-toekarena sy ara-teknika amin'ny alalan'ny famatsim-bola tetikasa maromaro no tanterahana androany maraina teny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy teo ministra Lalasoa Razafitrimo, ministra ny raharaham-bahiny malagasy ary Andriamatoa Yang Min mahasoivonan'ny Chine eto Madagasikara. Vola mitentina 100 tapitrisa yuan na 70 miliara ariary natolotry ny fanjakana sinoa entina hanampiana ny Madagasikara amin'ny sehatra maro toy ny fampianarana, fotodrafitrasa sy ireo sehatra maro eto amin'ny firenena. Io zany fanomezana vola tsy averina ahafahan'ny Madagasikara zany hoe manorina zany araka ny teneniko taminareo teo zao hoe ohatra hoe hôpitaly sekoly tany inosiala ohatra koa zao zany le nanao an'ireny hitanareo reny le natao hoe palais de la culture reny de ny affaires étrangères zao ohatra de mitarina de misy koa zany ministère sasatsasany hoe soumettre projet 17 niisany fito amby folo niisany de zay ary ity zany apahany faharoa satria raha tadidinareo efa nisy 120 millions de yuan koa efa natao tamin'ny ngamba volana juin izy iny de ity zany apahany manaraka efa vola be zay ary mahavita zava-betsaka ary de isoranazy le izy satria vola tsy averina tsy ampindramina fa tena hoe vola hitanareo le hoe zavatra miatra amin'ny fiainan'ny olona andavanandro le hoe hôpitaly sekoly fanamboarana dabilio. Nandritra ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety ihany koa dia nanamafy ministra ny raharaham-bahiny sy ny mahasoivo sinoa fa miara-miasa akaiky ankehitriny ny gouvernement amin'ny firenena roa tonta amin'ny ady atao amin'ny fanodranana tsokosoko andramena malagasy.